Eny ariavana de faly miarabantsika vahoaka malagasy moa zany tenako izay mitsangana eto amin'ny alalan'izao oronan-tsary mihetsika zao ny fampiresahako amintsika vahoaka malagasy. Ny tena antony itsanganako eto moa zany de mikasika ny toe-draharaha ara-politika indrindra fa ny amin'izao fitondrany hery voalavo amin'izao fotoana izao. Mangotrokotroka ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao ary nitsangana daholo ny faritra ray manontolo mikasika ny tolona ny amin'ny fialany hery voalavo eo amin'ny fitondrana. Inona tokoa moa ny antony tena mahatonga ny vahoaka amin'izao fotoana izao mitsangana ny amin'izao toe-draharaha zao satria tena hita fa tena mpanapotika firenena tokoa hery voalavo ary ny alatsaka tao anatin'ny fantrana ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ary tsy vitan'izay ihany fa tena lafatra amin'ny tanindrazana tokoa nefany ny lalànany malagasy de hoe tsy azo atao ny mivarotra tanindrazana kanefa zany hery voalavo tena mivarotra tanteraka ny nosy Madagasikara itsika ity ka noho izany ry havana izay ny mbola nantenako antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra maneran-nosy amin'izao fotoana izao ndaotsika hitsangana ary tsy avelatsika mihitsy raha tsy miala eo hery voalavo tsy ekentsika mihitsy raha tsy miala eo satria mpanapotika tanindrazana mpanapotika firenena ary indrindra ihany koa mpampahatra ny vahoaka malagasy ary tsy vitan'izay mpandatsa-dra olona ihany koa maro moa ireo namanay isan'ny nalatsa ny raha novonony zany hoe teo amin'ny fitondrana zany na ny fitondrana filazantsara koa rehefa tsy nandeha tsony satria nenjeny hery voalavo apôstôly Marika Tatandraza zay moa zany isan'ny mitsangana eto de ekipany apôstôly Marika Tatandraza teo ihany koa tsy hoe kory mpanao politika zay sanatria zany ary tsy misy idiran'ny resaka politika mihitsy ny zavatra ataonay fa resaka raharahany fanjakam-pisorona kanefa noho izy ireo manapotika an'ity firenena ity no mahatonga anay ihany koa mitsangana ary no mahatonga anay ihany koa manentana antsika vahoaka malagasy mba tsy hanaiky hatramin'ny farany na de tapaka hatramin'ny vozintsika ary tsy hanaiky tsika fa tsy maintsy miala amin'ny fitondrana hery voalavo satria efa ampy zay ny fampijalian'ny vahoaka malagasy efa ampy zay fivarotana tanindrazana efa ampy koa zay ny vola azondry zareo mba atsika vahoaka indray zao no mitsangana alao indray mba olona tena hoe hijery tanteraka ny momba atsika vahoaka malagasy no atsangana eo alao indray mba olona zany hoe andraindray ny firenena tsy hijery ny tombotsoan'ny tenany samirery fa mba hijery ny atsika rehetrarehetra ihany koa za moa zany manentana atsika hatrany hoe mba hanoana tanteraka ny apôstôly Marika Tatandraza tsara ho marina nefa fa hoe le hoe ifidianatsika azy akory tsy hoe kory hoe ifidiana de andatsabato na hoe hoaritsika andatsabato azy tsy zay le izy fa hoe ny faneketsika vahoaka malagasy hoe izy no hitondra ny firenena malagasy zay ny zava-dehibe satria ny fanjakam-pisorona moa iarahantsika malala fa tsy mitovy amin'ny republikana fa mbola ho hitantsika hatrany amin'ny sarimihetsika manaraka ny anazavantsika bebe kokoa mikasika an'izay hoe fanjakam-pisorona izay fa zay zany ny tena antony hitsanganako eto ka de manentana antsika vahoaka malagasy zany mba tena hitsangana ary hanotra tanteraka an'izao fitondrana mpandatsa-dra sady mpamono olona izao zao fitondrana tena hoe misy alatra olona marobe eto Madagasikara ny olona tsy anasa be da be betsaka miha mahantratra ny vahoaka ka tokony hijery akaikitsika ny amin'izany ary tokony ho tonga saina antsika vahoaka malagasy ny amin'izao toe-draharaha-pirenena zay mihitsy eto amin'ny firenentsika izao ka de mankasitraka antsika vahoaka malagasy ny anatra amin'ny farany de misaotra indrindra tompoko.